Comment attirer les prospects? Na entrepreneur indépendant ianao, na coach formateur ianao, na freelance ianao, na start-up ianao, vao manomboka ianao te hahazo client ianao te hitombo ny revenu ianao te hahazo influence ianao dia natao anao ty vidéo ty. Salama daholo anaty anay nianarako créateur de contenu ny asako eto hanampy anao mba hampitombo ny influence anao sy ny revenu anao amin'ny alalan'ny fanaovanao vidéo. Matetika rehefa vao manomboka dia voalohany indrindra na dia tsara takinina raha ny produit anao na service anao tsy fantatry ny olona ianao. Après tsy atokisan'ny olona ianao. Reo ny tena problème voalohany indrindra dia tsy misy client zany ianao. Reto misy stratégie roa atoroko anao ahafahanao mamaha zay olona zay. Voalohany indrindra fanaovana contenu, zany hoe stratégie de contenu zany. Fa inona moa le contenu? Ty vidéo ty zao dia fa contenu, izany hoe le zavatra zarain'ny olona amin'ny réseaux sociaux, ohatra Facebook, Instagram, LinkedIn, reny le contenu. Fa tsy ny contenu rehetrarehetra nefa no mi-attirer client na prospect na hoe mi-convertir olon-tsotra ho client. Fa inona ary izay contenu zay? Anisan'izay ny contenu manome valeur ajoutée amin'le olona, zany hoe na manome information an'le olona na mamaha problème an'le olona mihitsy. Aka ohatra zany za zao mpanao kiraro, mpanamboatra kiraro ny asako. Dia isaky ny makao ampiasana dia ny zavatra henoko dia hoe mba amboary ty kiraro ty, zairo ty kapy ty, na koa hoe traité ty cuir ty. Dia te hanao contenu zany hamahana izay problème zay dia nomeko astuce izy ahafahany manjaitra ny kirarony izy rery meko astuce koa izy hoe ahafahany mitraité ny cuirany izy rery. Dia ny fanontaniana mety mipetraka ao an-tsainao zao hoe raha omeko anazy maimam-poana ary izay solution zay dia inona tsony ny akanesana ty amiko satria efa omeko anazy le izy. Zao nefa ataovy ao an-tsaina. Voalohany indrindrany tsy isan'andro izy ny anam-potoana ka hoe isaky ny tapaka ny kirarony dia ho amboariny izy samy rery le izy. Fa ny roany ny fahaizako nanao kiraro nandritra ny ataoko hoe roa taona tsy hitovy mihitsy amin'ny fahaizany manao kiraro tamin'izy vao nomeko an'le astuce hoe zao anamboarana an'le izy na zao anaovana an'le izy. Fa le fait hoe za nanampy anazy namaha izay problème zay tamin'iny fotoana iny dia miova ny fomba fijeriny lasa se positionner en tant que expert eo anatrehany. Lasa mitombo tsikelikely koa les relations de confiance entre anahy sy izy. Dia nefa izay le zavatra tsy ampy rehefa vao manomboka. Zay stratégie voalohany. Stratégie faharoa ny fanaovana vidéo. Voalohany indrindra ianao raha manao vidéo dia hitombo vetivety ny visibilité anao satria nahoana? Raha ohatra hoe ao Facebook ianao dia ny contenu vidéo dia ho poussen'ny algorithme amin'ny Facebook bebe kokoa par rapport amin'ny contenu texte, contenu image, contenu sonore. Zay zany raison ray anaovana vidéo satria ianao mila visible. Raison faharoany izy démarquenao amin'ny concurrent anao. Mety hoe raisiko amin'le ohatra teo ihany. Mety hoe betsaka mpanao kiraro sy mpanamboatra kiraro fa za ihany manao an'le vidéo dia fa tombony ho anazy zay par rapport amin'le concurrent tsy manao an'le vidéo. Zany hoe le vidéo zany mampitombo ny visibilité anao satria mitondra trafic ao anao. Sady hitan'ny olona mihitsy koa ianao manao an'le izy misy tare zany ho tadidin'ny olona. Dia izay zavatra izay miverina any amin'le resaka confiance ihany satria mora amin'ny olona no mi-créer confiance rehefa hitan'ny maso mihitsy hoe iza ary le olona mizara an'le astuce, iza le olona manampy anahy. Dia raha manao an'ireo zavatra roa ireo ianao dia mitombo ny visibilité anao mitombo ny autorité anao, lasa se positionner en tant qu'expert ianao amin'ny audience anao ary farany mitombo tsikelikely koa ny relation de confiance entre anao sy ny futur prospect anao. Inona vokatra izay? Au lieu de ianao indray no mitady client, le client anao no akany aminao hoe manao an'ity zavatra ity ve ianao? Nareo koa ve manao an'ity zavatra ity? Dia mety hiteny zao ianao hoe le contenu zany vita ihany fa any amin'le côté vidéo tena hoe mbola menatra, matahotra face caméra, mbola trop technique be ho anahy le izy, tsy manam-potoana, matériel tena mbola lafo be raha hanao vidéo zany, ny montage tsy haiko mihitsy. Zany efa miteny anao hoe ataovy le izy za eto hanampy anao ahafahanao manao vidéo tsara nefa tsy mandany vola sady rentable ho anao le izy. Dia raha nanampy anao ty vidéo ty dia asivy réaction voalohany indrindra dia partageo tena hoe zarao amin'ny olona zay mety hoe mila an'le izy dia amin'ny herinandro indray tsika mifankahita miaraka amin'ny vidéo vaovao fa mandra-pahatonga an'izay eritrerety tsara hoe inona ny problème an'le prospect anao dia inona ny contenu proposenao hamahana an'izay problème zay dia zay atao dia atao vidéo le izy.